izay nanomezany antsika ireo teny fikasana sady lehibe no sarobidy indrindra mba ho mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'ireo ianareo rehefa afaka tamin'ny faharotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filan-dratsy. Petera 2:1-4. Itsika tsiray avy koa dia mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra araka ny teny izay norenesintsika teo. Ny faniriana ho mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra dia tsy zava-misy amin'ny heriny tenantsika irery fa amin'ny fiarah-miasa amin'ny Kristy sy ny fanahy-masina ihany koa. Araka ny voalaza amin'ny epistily 2 ho an'ny Petera 1:1-4 dia nomenantsika ny fahaizana mandositra ny fahalotoana, mandositra ny fahotana ihany koa, mandositra ny faharatsiana amin'izao tontolo izao mba hahatonga antsika ho mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra. Izany hoe raha tiantsika no mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra dia mila mandositra ireny fahalotoana sy faharatsiana ireny isika. Ary tena ho tsapantsika ao anatin'izay hoe mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra ao. Amin'ny alalan'ny fanantonana an'i Jesosy Kristy, amin'ny fonao sy ny toe-tsainao no manampy anao, manampy anao Jesosy Kristy, manampy antsika izy handresy ireo fahalemena sy mba hananantsika herim-panahy amin'ity fiainana izay lalovantsika ity. Ny firaisana ho amin'ny Tompo no mamela antsika ihany koa ho amin'ny ho tonga ho mpiara-miasa amin'ny Jesosy Kristy, ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary miara-miasa ampirindrana amin'ny sitrapony isika. Ka ny asa rehetra ataontsika dia lasa sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra. Araka ny voalaza ny Korintianina 2:7-7. Ny fiara-miasa amin'Andriamanitra dia mitaky ny fampanjakana, ny fikasany sy ny sitrapony isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe mila mpanjakana isan'andro isan'andro ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary mampilefitra ny sitrapontsika isika ary sitrapon'Andriamanitra no ataontsika fa tsy ny atsika. Izany no atao hoe miara-mombonantoka amin'Andriamanitra. Izany no atao hoe miara-miasa amin'Andriamanitra. Tsy tokony hanainy amin'ny ampitso isika fa tokony hiezaka sy hanao ny tsara indrindra ny anio. Raha mbola mihiratra ny masonao, raha mbola mandeha ny tongotrao, raha mbola velonaina izao sy anao dia aoka metraka fanontaniana mandrakariva hoe sitrapon'Andriamanitra ve ity ataoko ity, ary aoka ny sitrapony no ho ataontsika laharam-pamena fa tsy ny sitrapontsika. Amin'izay fomba izany, amin'izay fomba izay ihany no ahafahantsika mivonona ho mpiray fomba aminy. Tsy vita ny herin'ny tenantsika nefa izany, fa mila ny herin'Andriamanitra isika. Ilaina ny fiara-miasa amin'ny Jesosy Kristy, ny fitalahoana, ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy isan'andro isan'andro. Ny asa sy ny fiainana madio no maneho ny toetrantsika ho mpiray miasa aminy. Aoka tsy hanay amin'ny ho avy isika, fa aoka hifantoka amin'ny asa tsara indrindra izay ataontsika eo amin'ny fiainantsika anio. Ry havana malala, aoka isika hiasa miaraka amin'ny Jesosy Kristy, hifandray tsy tapaka amin'ny Jesosy Kristy, hametraka amin'ny fiainantsika manontolo eo amin'ny Jesosy Kristy, mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika amin'ny asa rehetra izay ataontsika. Ataovy tsara indrindra anio, manolora ny tenanao ho amin'ny sitrapony, ka hiseho eo amin'ny fiainanao ny fiadanana sy ny fahavenoana ao aminy. Tena ilaitsika ny fanolora tena tanteraka, ilaitsika ny mampilefitra ny izaontsika ary aoka hiantehitra tanteraka amin'Andriamanitra isika ary ametraka amin'ny fiainantsika manontolo eo aminy. Andeha isika hivavaka. Andriamanitra, misaotra noho ny amin'ny teninao tamin'ity anio ity. Mety eramindra fo ary amelany elokay tsiraray avy. Izany teninao izany anie dia hiainanay tsiraray avy, ko ho tena mpiray fomba aminao tokoa izahay, mpiara-miombonantoka aminao tokoa izahay, mpiara-miasa matoky aminao tokoa izahay tsiraray avy. Mitahindray ny fiainanay amin'ity anio ity, aoka ho tsapanay fa ianao dia eo anilanay mandrakariva
ary izahay ihany koa dia fitaovana mahomby eo am-pelantananao amin'ny famitana ny asa sy ny iraka izay nanatsoanao ho anay tsiraray avy. Dia tantano ny tontolo andro izay diavinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.